Fa pejim-baovao hafa kosa dia entina hanampiana ny herinaratra eto andrenivohitra sy eo amin'ireo renivohitra ny faritra misy eto Madagasikara dia hisy ny fametrahana centrale solaire izay tanterahan'ny orinasa Jirama ny eto Antananarivo no hanombohana izany ary toy any amin'ny faritra avy eo. Fanampanazavana eo amin'ny sariny Soanaivo. Centrale solaire avy megawatt no apetraky ny orinasa Jirama eto Antananarivo. Io no nambaran'ny tale général ny Jirama omaly nandritra ny fiaonan'ny Jirama niaraka tamin'ireo sefo-fokontany misy 270 mandrafitra ny commune Antananarivo renivohitra. Itoany amin'ny faritra ny fametrahana centrale solaire hybride ka renivohiparitra misy 520 no ametrahana izany izay hanomboka afaka ray volana ny asa. 2018 zany misy le fampidirana ny centrale solaire 20 méga zany hoe ampahafolo ny capacité ilaina eto Antananarivo ny tokony alefa amin'ny solaire. Misy le tetikasa irana banque mondiale izay ahafahantsika manavao ireo distribution rehetra eto Antananarivo ka anova le transport disjoncteur ny câble rehetrarehetra izay tsy mety izay simba ka tsy tokony ho hisy tsony manomboka ny asa amin'ny mois de mai ireny fahatapahana kely manimba tokoa ny service ary manimba ny asa ataony tsirairay ary izay ny Antananarivo aloha zany fa ny any faritra indray betsaka ny tanàna eo amin'ny 45 ville tena lehibe no asinay centrale solaire hybride izay tokony ho vitanay alohan'ny farany taona zany manomboka ny asa zao efa vita ny appel d'offre anomboka tsy ho ela anatin'ny ray volana ny asa amin'ny Antananarivo ka izay zavatra izay zany tsy hoe mampidina ny masonkalena fotsiny fa ahafahana koa mahazo réseau tena stable tsisy fahatapahana intsony. Tsy ahina kosa ny tsy fampin'ny famatsiana herinaratra amin'ny fotoana maintany amin'ity taona ity raha nambaran'ny tale général ny Jirama hatrany. Tena manana capacité feno moatra ny tokony ho izy na dia misy ary ny entany ahafahana mamatsy ny Antananarivo araka ny tokony ho izy. Ny fahatapahana misy hatramin'izay dia tsy mifandray amin'ny capacité de production fa ny distribution ny misy simba satria efa antitra ny câble efa tsy mahazaka tsony transport efa antitra koa ny disjoncteur ka tsy tokony misy atahorana ny étiage. Araka izany dia ivan'ny olana famatsiana herinaratra indrindra fa ny eto andrenivohitra satria ankoatra ny fametrahana ireo centrale solaire ireo dia hisy ihany koa ny fanoloana sy ny fanamafisana ny transfond ny câble ary ny disjoncteur manerana ireo toerana maro.